Miarabantsika tsy ariary avy indray tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny ten'Andriamanitra isika amin'ity maraina alarobia ity a. Misaotra an'Andriamanitra hatranisika izay mbola manome ny heriny sy manolo-tsaina antsika mba ahafahantsika mijoro amin'ny fahamarinana. Alohan'ny hidirantsika ny hamofona an'io dia varak'isika. Hitombo Andriamanitra eo, misaotra anao izay any amin'ny fitiavanao, misaotra anao ihany koa izay mbola manome anay an'izao fotoana maraina izao ahafahanay mifandray aminao. Ho foazo ny fomam-panahinay ary koa omeo ny fanetretena avy aminao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe mijoro eo amin'ny fahazavan'ny lanitra. Ilaina amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra andininy fahaenina manao hoe f'Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao amaizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Amen. Efa nataon'Andriamanitra izay hahatonga ny fifandraisan'ny lanitra amin'ny fanahintsika ho malalaka tsy misy sakatsakana. Azon'ny olombelona voafetra tao ny mametraka ny tenany eo amin'izay andraisany tara-pahazavana betsaka avy amin'ny voninahitry ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Azony atao ihany koa ny mijoro eo amin'ny toerana izay azahoany milaza momba azy manao hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Raha tsy nisy ny fifandraisana teo amin'ny lanitra sy ny tany dia tsy ho nisy fahazavana teto amin'izao tontolo izao. Ho ringana tahaka ny Sodoma sy Gomora ny olona rehetra noho ny fitsarana maro nataon'Andriamanitra, saingy tsy navela tao anatin'ny aizany izao tontolo izao. Mbola mitsotra amin'ny zanak'olombelona ny sanjy ny mpamindrampon'Andriamanitra feno faharetana ary drafiny ny hanehoany ny zanaky ny mazava taratry ny fahazavana mitosaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tombontsoa anao ary tombontsoa antsika ny mijoro eo ambanin'ny tara-pahazavana izany lanitra izany. Dia toy izany ny arahan'ny Enoka nandeha tamin'Andriamanitra. Tsy mora tamin'ny Enoka ny aina tamin'ny tao anatin'ny fahamarinana tahaka amin'izao androntsika izao ihany koa. Manohitra ny fitombona amin'ny fahasoavana sy ny fahamasinana manko izao tontolo izao tamin'ny andron'ny Enoka toy ny amin'izao androntsika izao ihany koa. Tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiombonana amin'Andriamanitra no nahafahan'ny Enoka nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotsy ny andro farany isika izao ary tsy maintsy manovo hery avy amin'ny loharano anankiray ihany. Tsy maintsy miara-mandeha amin'Andriamanitra isika, asaina misaraka amin'izao tontolo izao isika satria ho voan'ny fahalotoana eto raha tsy manao tahaka ny Enoka ihany koa, tokony hatoka haka azy. Tokony ho takatry ireo izay mitonona ho mpanaraka ny fivavahan'i Kristy fa andraikitra lehibe no ankinina aminy. Tokony ho tsapan'izy ireo ihany koa fa asan'ny tena manokana izany, asan'ny tsirairay ny fitorenan'i Kristy ary samy mahatsiaro an'izany ny rehetra ka samy mandray an-tanana ny asa dia ahery toy ny tafika mitondra faneva isika. Hitany eo amintsika ilay voromailala avy any an-danitra ary tsy ho takona amintsika tahaka ny tamin'ny Enoka ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra ary izany no tian'Andriamanitra ihany koa ho ataontsika miara-mandeha amin'Andriamanitra, miara-mandeha aminy, mahatoky azy amin'ny fahafenoany ary ihany koa tsy misalasala ny amin'ny fitatanany. Amen. Varak'isika. Hitombo Andriamanitra eo misaotra ny amin'ny teninao izay niraisinay anio. Ampio izahay mba hanam-pitiavana ny marina, hanam-pitiavana hanao ny marina ihany koa ary ihany koa handeha tahaka ny Enoka amin'ny fahamarinana. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.